dia miresa amin'Andriamanitra teneny izy hoe miresa manokana amiko Andriamanitra androany hoe manambara ny sitraponao amiko androany eo amin'ny fiainako eo amin'ny andavanandrom-piainako eo amin'ny isan'androm-piainako Jesosy misaotra anao zay any amin'izao fotoana sarobidy zao indray misaotra fa teny sy miresaka aminay foana ianao isan'andro misaotra Jesosy fa vao manomboka ny herinandro dia tsy diso anjary zay fa misitraka ny tsara indrindra avy aminao dia ny teny Jesosy ny teny fiainana Jesosy manovanay androany Jesosy dia mbola voniny zay tsy hoe iainy fotsiny fa ankatoy zay rehetra laza ianao ampiatra ary iainany zany rehetra any tanteraka dia no fahasoavanao mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen do tsy teka mafy be ho an Jesosy mahazo toerana vetivety ianao amen teneny eo akaikinao hoe faly mahitanao androany hoe amen ameo anazy le tsikitsiky tsara be iny alleloia na mpanofatrano na tsy mpanofatrano dia mila mitsiky ianao amen loha hevitra ifampizarako amintsika androany dia fahasoavana mahatonga anao mahatonga atsika hanombo ny nofo fahasoavana mahatonga anao mahatonga atsika hanombo ny nofo amen amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika mialohan'ny hidirantsika ao amin'ny afatr'Andriamanitra androany ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 12 ny andiny 420 Jaona 12:24 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia avokatra be amen halleloia sekoly famahana olana androany ny problème ovahana androany tsy problème amin'ny posinao tsy problème amin'ny fifandraisanao aman'olona koa aloha fa ny problème anao no ovahana androany amen matetika misy fotoantsika mijery foana hoe aiza ny problème inona no olana dia natura adamika na ny natura lay nofo ao anatsika dia mitady coupable foana rehefa nanoty Adama sy Eva tao amin'ny Saedena dia raikitra ny fanondro-tondro hatratra farany menarana nanjavona ny tongony minao fa tsika koa rehefa tafasaraka na rehefa tsy miombona amin'ny Jesosy dia mitady foantsika hoe izany fa maninona ny fiainako nohatr'izao izany responsable ny fiainako za teny aminao androany ny fiainanao androany ny responsable ny fiainanao androany ianao ny responsable ny fiainanao na tonga ny fiainanao io androany aza mijery olona ianao androany fa ivany problème androany satria tonga Jesosy ivany problème androany satria ny vahaolana faratapony no entiny Jesosy tsy tonga iady amin'ny devoly zavatra no voary no fironon'Andriamanitra tsy hany problème fa le natiora mampanotanao mihitsy no tongavany Jesosy alleloia Jesosy tsy tonga nafaka anao amin'ny fijangajangana fotsiny izy na nafaka anao amin'ny alatra fotsiny izy na nafaka anao amin'ny saintsainandratsy fotsiny izy fa nafaka le natiora ratsy ao anatinao mihitsy izy satria Andriamanitra tsy manova ny zavatra ataontsika fotsiny izy fa manova ny zavatra tiantsika atao izy miova ny affection anao miova ny zavatra tianao miova ny toerana tiany tongotra ao ale azy miova ny zavatra tianao atao zany rehetra zany dia satria Jesosy niasa tao anatinao Jesosy nanovanao fa nandray tsika matsy mietrehitra hoe ny fiovana dia miezaka miala amin'ity dia miala amin'ity indray dia miala amin'ity dia mekiray volana 2 volana ianao dia menjera avy any amin'ny 2e étage indray ianao dia manamelo teny ianao afaka herinandro tsy hita mivavaka ianao fa nanamelo tena tao tonga indray ianao mivavaka dia mitady vahaolana hafa indray ianao fa ny problème androany dia zao raha io le fahotana dia nidarofan'i Jesosy bomba teo amin'ny hazo fijaliana rehefa mino azy ianao miombona aminy ianao dia manana n'ilay natiora vaovao lay fiaina vaovao nateraka indray ianao maty le Adama taloha halleloia maty le Adama voalohany velona ao anatinao le Adama faharoa dia Kristy fanamananaina mamelona ny ao anatinao mitondra fiainana ao anatinao ndao tsy tiaka mafy eo an Jesosy amen halleloia nisy fotoana nandika hoe Jesosy fa maninona no ohatran'ny kivikivy zany andray fa maninona no ohatran'ny tanondrika za ohatrany hoe tsy mahatsiaro an'le fifaliana mitsapanao izy rehefa tena ianao misy fifaliana zay omeny Jesosy tsy miankina amin'ny zavatra nananao tsy miankina amin'ny hoe inona no misy tsy misy eo amin'ny fiainanao fa misy fifaliana tsy hay azavainy zay dia rehefa namaky ny soratra masinao amin'ny salamo faraka amin'ny 10 ny andiny 12 anesy ka fa tsy vetivety azafady Salamo 51:12 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toahany fanahy mazoto amen
Ndray mahatonga atsika tsy miaina satria tsy manana an'izay fifalian'ny famonjeny zay tsika. Rehefa tsy ao zay fifalian'ny famonjeny zay fifalian'ny famonjeny zay dia vokatra nataon' Jesosy anao teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fitiavan' Jesosy anao, ny asa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia ny fandovànanao ho tonga olom-baovao. Rehefa tsy ao zay fifalian'ny famonjeny zay dia lasa mitady fifaliana hafa ianao na efa zanak'Andriamanitra azy. Dia mitady fifaliana hafa ianao dia lasa mandeha mitady zavatra be dia be ianao mba hahatonga anao ho faly sy hameno ny fonao. Zay mahatonga ny kristianina na ny zanak'Andriamanitra mora tafalatsaka ao anatina fakam-panahy na mora tafalatsaka ao anatina zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy ao intsony ny fifalian'ny famonjena. Rehefa tsy hoe fifaliana io dia lasa mitady zavatra hafa ianao. Lasa mitady zavatra, mitady hamenonana eo, lasa miverina misotro toaka ianao nefa ianao fa zanak'Andriamanitra. Miverina mifoka sy diara. Verina manao fanao zao tontolo zao nefa ianao zanak'Andriamanitra. Dia mahatsiaro ianao hoe miady be ianao miady amin'ny nofo. Miady be ianao mba tsy jangajanga, miady be ianao mba tsy hanoto. Satria tsy ao intsony ilay fifalian'ny famonjena. Za moa tsy miresaka foana hoe kristianina ranofo, za ndray dia mandinika hoe kristianina ranofo ianao fa raha kristianina ranofo zany ianao dia tsy hovonjy ianao zany. Andao tena iombina amin'i Jesosy androany, amen. Tohatr'izao ny tena hoe ampodio amiko ny fifalian'ny famonjenao hoe. Amen. Atsapa fiadanana ozy ny Isaia 2:7 hoe Isaia 12:3 hoe koa amin'ny fifaliana ozy izy no atsakanareo rano amin'ny loha rano mpamonjena. Amen. Rehefa ao io fifaliana io dia tsy mora lavo zany ianao. Mahatsiaro afa-po ianao ny amin'ny fisian'i Jesosy ao amin'ny fiainanao. Mahatsiaro afa-po ianao ny amin'ny fitondran'i Jesosy ny fiainanao. Halleluja. Hitako hoe toy ny fiainanao ohatra mbola tsy hita mihitsy hatramin'izao hoe makaiza ny lohany dia makaiza ny farany dia aiza ny varavarana miditra dia aiza ny varana mivoaka fa zao nitokana fantatro androany. Jesosy ny teny hoe izy ny lalana ozy izy, amen. Rehefa hitanao ny lalana dia hitanao ny fahamarinana, halleluja. Ary rehefa hitanao fahamarinana dia tsy maintsy hitanao koa ny fiainana. Ataovy azo antoka hoe miombona amin'ny Jesosy ianao miray amin'ny Jesosy ianao dia mazava ny zavatra rehetra, milamina ny zavatra rehetra. Ny problème androany tsy ny zavatra lalovanao ny problème fa ianao no problème voalohany androany. Tsy manaiky ny ho faty ianao eo amin'ny hazo fijaliana. Isan'andro reto ny fiainana kristianina. Tenenao akaikinao isan'andro ny fiainana kristianina hoe. Isan'andro ianao mijoro hoe amen. Ary izy io tsy hoe principe ampidirinao anaty lohanao hoe zao indray ny code moral atsika vaovao manao ohatr'izao tsika dia manao ohatr'izao ohatran'ny hoe code vestimentaire reny dia tsy maintsy ty dia tsy maintsy ty. Non, lasa fiainanao anatinao le izy satria Jesosy tonga hitondra fiainanao anatinao. Zay natongava fanahy masina hitondra ny fiainan'i Jesosy ao anatinao. Dia ny ataonao miombona sy miray an'i Jesosy dia mamoaka an'ilay fiainan'i Jesosy. Fa isan'andro ianao dia mila tonga saina hoe tonga indray androany hitondra ny tenako aiza eo amin'ny hazo fijaliana. Raha misy tanaraka ozy izy Jesosy dia aotra izy an-dantena dia hitondra ny hazo fijaliana isan'andro. Fiainana kristianina tompoko tsy fiainana misosa mora fotsiny. Fiainana kristianina tsy hoe lasa miliardera be ony rehefa mivavaka na lasa tsisy problème tsony ony dia tsy marary tsony koa ony rehefa mivavaka. Fa ny fiainana kristianina dia fiainana vokatra ny fiombonanao amin'i Jesosy. Mahatsapa fiadanana ianao anaty tafiotra, mahatsapa fandresena ianao anatin'ny ady rehetra izay lalovanao. Ny fandresena tsy voatery vahaolana tsapa ny tananao mivaingana fa mihoatra noho zany rehetra zao, amen. Mihoatra noho zany rehetra zany satria Andriamanitra tsy manala indray izy tsy manala ny tranga ao amin'ny fiainanao fa ianao mihitsy no atanjaha manoloana ny tranga izay lalovanao. Halleluja. Amen. Miombona amin'i Jesosy dia miraisa amin'i Jesosy fa ao ambadika izany rehetra izany ny fiainana fa mila manaiky ny ho faty ianao. Tenenina eo akaikinao tsy hoe tompoko lahy sy tompoko vavy halleluja. Fa mila maty sika isan'andro. Mila maty amin'ny teny sika isan'andro. Ary rehefa nandinika dia natonga n'Andriamanitra nandefa ny Abrahama teny an-tendrombohitra tsy hoe hamono an'i Isaka loatra fa hamono an'i Abrahama. Ka isan'andro ny fiainanao dia mila hoentinao eo amin'i Jesosy. Raha mbola misy zavatra anankiray ao tsy an'i Jesosy dia izay zavatra izay no hangalatra ny voninahitran'Andriamanitra. Fa manino Jesosy nametraka ny hazo fijaliana ho tsion-dalana anankiray tsy maintsy hizorantsika isan'andro.
satria tsaro fa rehefa nandray an Jesosy tsy de tonga olom-baovao fa tia nofontsika ity na le natura na le olona taloha na le adama taloha mbola ao ihany le izy de mila omboany isan'andro le izy. Vao fo maraina zany ianao zao aza mieritreritra hoe fijoroana hatramin'ny janvier 1er janvier ka hatramin'ny 31 décembre fa ataovy hoe isan'andro mijoro. Mifo maraina ianao androany mino ianao zay kosa aloha mino ianao izy Paoly apôstôly hoe tsy za intsony ozy izy mivelona fa ahoana Kristy mivelona ato anatiko. Satria mino izy fa maty niaraka voaombo tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Isan'andro zany ianao de mila an'izany foana hoe voaombo niaraka amin'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny problème reto de zao rehefa tsy manaiky nomboany ianao ny olona rehefa mbola velona grave be raha angalatra amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly tena mahasarotiny azy. Raha misy olona maty lanjalanjao nje iny olona maty iny tsy mizesta tsony iny. Fa ny olona velona ndra milanjaina nefa rapitra izy miteny hoe mpanjaka izy. Ozy izy le namana zay tsy namana moa zany fa témoignage anankiray na vahiny anankiray izy kristianina. De rehefa nandeha nanidina izy de ozy izy hoe tao ozy izy mifasana an'le venako de ao amin'ny maty. Matao le olona taloha fa za efa olom-baovao ty. Amen. No fa sahiteny tahaka zany ko tsika tsirairay avy. Halleluja. Ka tsy maintsy hoentin'Andriamanitra ho faty ianao raha te handeha lavitra hiaraka amin'Andriamanitra ianao. E tsy maintsy maty amin'ny teny ianao. Tsy maintsy maty amin'ny nofo ianao. Tsy izay mahafinaritra anao mihitsy no ataonao. Jereo tsara ny eo akaikinao dia atao voatrany fiteniko azy za mihitsy. Tsy izay mahafinaritra anao mihitsy no ataonao hoe. Amen. Ka Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny olona velona. Halleluja. Olona maty ny rahan'Andriamanitra miasa satria ny olona maty tsy mangalatra amin'ny voninahiny. Ary rehefa miombona sy miray amin'i Jesosy ianao de tsapanao hoe tsy misy ninona avy aminao kay na kely ary. Tena rehefa en communion ianao na vokatra amin'ny tranga na zavatra miseho amin'ny fiainanao tsapanao hoe tsy misy ninona avy amiko. Fa rehefa velona ianao de matsapa hoe za kosa aloha goavany za kosa aloha enjany za tena voaositra be za tena fa tena rehefa tena miombona amin'i Jesosy ianao fa tena miteny aminao fa misitrika ianao. Ary ny olona tsy afaka nahita voninahitr'Andriamanitra raha tsy maty aloha. Nisy tao Mosesy sy ny teny ampahita voninahitra ao de hoy izy Andriamanitra tsy afaka nahita voninahitra ianao fa maty ianao raha mahita voninahitra. Rehefa maty izy vao nahita voninahitr'Andriamanitra. Karaha te ahita voninahitr'Andriamanitra ianao tsy ianao anaiko ho faty. Pastera inona ny toroteninareo androany? Mila maty hony zay. Amen. Mila maty zay. Halleluja. Tsy ianao anaiko ho faty. Maty ny amin'ny filana, maty ny amin'ny fieveranao, ny tenanao. Nandray tsika mihevitra ny tena tsika ho tena grand nandray diso ny fieveranao ny tenanao. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra mandefa trangy eo amin'ny fiainantsika nandray mba hahafantarantsika hoe iza mariny tsika. Petera ny hevitra fa tena tian'i Jesosy marina izy. Zany ny grand apôtre zany tsy misy tian'i Jesosy noho za kosa aloha izy Petera. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray na tsy tsafin'Andriamanitra indre-pandeha amin'izay. Vehivavy anankiray ny tsena teny Anosy be vao maraina no nandalo tsy mahafantatra ny lehilahy io aho izy. Na tsy tsafin'Andriamanitra amin'izay. Ka ny fizahan-toetra indray ahatonga antsika halala hoe iza mariny tsika. Satria indray diso ny fieveranao ny tenanao. Mieritreritra ianao fa tsy mijangajanga fa raha fa satria tsy mitrangy eo aminao le tranga de mbola mizesta be aloha ianao. De matoky teny ianao. Fa rehefa mitrangy eo aminao le izy de hitaraboka toy ny olon-kafa ihany ianao satria nitoky tamin'ny tenanao, nitoky tamin'ny fahaizanao, nitoky tamin'ny fieveranao ny tenanao. Zay mahatonga an' Jesosy tsy maintsy mandefa ny hazo fijaliana mba hahatonga anao tsy hitoky amin'ny tenanao fa hahatonga anao hitoky aminy. Amen. Halleluja. Rehefa maty amin'izay ianao afaka maneho ny voninahiny Andriamanitra. Amen. Tsy ianao mila mitantara hoe tia de jereo halleluja. Ny olona mihitsy manoratra amin'ny feraparanao de ny olona no mipublieny iny de fantatry ny olona ianao. Fa tsy mila maneho ny tenanao ianao satria ianao efa nanaiko ho faty, satria ianao efa maty. Ary mahasaro-piaro an'Andriamanitra ny voninahiny. Ny olona velona mora mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Ka andao tsika anaiko ho faty isan'andro. Amen. Zany rehetra zany nefa.
dia tsy fitanezaky ny tenanao. Amen. Zay mahafinaritra an'Andriamanitra. Na zavatra ataonao tsara raha dia tsy hainao kay manao an'io fa Kristy ao anatinao. Dia mila mino ianao fa ny fahasoavan'Andriamanitra eo manampy anao. Tsy zesty hoe za mihitsy aloha ny tena dadany e, za rangana atohatra, za navita nandresy fakapanahy, tsika tsy lavo zany fa tsapanao no fahasoavana. Fa iza moa ianao no nofidiana, iza moa ianao no nonatsoina. Samy manana loha ray saina anankiray zao ihany, samy mihaino tenin'Andriamanitra zao ihany. Fa ianao androany nanapa-kevitra niombona amin'Andriamanitra, dia le olona anankiray ny teny ray ny nenonareo fa le anankiray tsy niova, dia fa maninona ary ianao niova. Fahasoavan'Andriamanitra zany. Tsy afaky nireharena hoe za mihitsy mahay mino, na za mihitsy ny tena enjana, na za mihitsy ny hafa mihitsy ny fiainako. Fa tsy maintsy mitoky amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Rehefa miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao dia mahita ny tenanao ho tsinotsinona, mahita ny tenanao ho kely sy bitika. Tokana tsy maintsy hiankina sy antehatra amin'Andriamanitra. Hozy izy Gideona nisy fotoana rehefa niseho tamin'ilay anjelin'i Jehovah. Dia rehefa niteny hoe za hozy izy ny kely sy bitika indrindra amin'ny ankonany raiko, dia izay ilay anjelin'i Jehovah vao niteny taminy hoe ombanao ary lehilahy mahery. Amen. Ka avelao Andriamanitra hirehareny aminao. Halleluja. Fa ianao aza mirehareny aminao. Teneno akaikinao ianao aza mirehareny aminao e. Fa avelao Andriamanitra hirehareny aminao. Amen. Ampoatsika ny mahalala fa fahasoavana ny zavatra rehetra. Fa raha itery ianao hoe satria za nofidian'Andriamanitra, satria za tsara sy mendrika, tafalatsaka ao anaty fireharehany ianao. Ary raha fakapitso ianao dia hikarapoka avy eny amin'ny 3e étage ary ny lohanao nitotona voalohany ary hitan'ny olona rehetra amin'ny fianjeranao. Fahasoavana. Amen. Fahasoavana misy fotoana mana fotoana. Amen. Misy fotoana fahasoavana mana fotoana. Andriamanitra namonjy antsika tamin'ny fahasoavana. Na ianao io ary zay mijery faratsianao taloha tamin'ny lasa, na izara mijery ny tenako tompo, iza moa nofidianao. Tena hoe fahasoavana ny hoe manao ny fanompona an'Andriamanitra. Tsy mahatsiaro teny zany ianao hoe ilainao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa mahatsiaro ianao hoe fahasoavan'Andriamanitra no nahatonga anateto androany. Tsy ianao no nitady an'Andriamanitra fa Andriamanitra no nitady anao. Halleluja. Tsy Barabasy no taraina hoe vonjeo fa Andriamanitra mihitsy no nanolo tena ho azy. Dia nanaiky ny solo ny toerana. Fa fomba mbola mpanotsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Tsy niary anao fady anina raika amby 20 andro Andriamanitra. Tsy niary anao fady anina 40 andro Andriamanitra vao nitia anao. Fa nitia anao izy na dia mbola mpanota azy ianao. Ary rehefa tena fahasoavan'Andriamanitra marina no iainanao, dia matahotra ianao ny hanota. Satria fahasoavan'Andriamanitra tsy manome anao libre accès, fa manome anao ny fahatsapana, ny asarobidiny Jesosy eo amin'ny fiainanao. Ka raha manota ianao dia matsiaro fa nanafotoana an'ilay anankiray tena tianao indrindra. Dia hitandrina ianao ny amin'ny fitondran-tenanao. Tsy hainy ianao hoe tsy hanota androany satria sao dia izao na sao dia izao. Fa tsy hanota fotsiny satria fahasoavana eo amin'ny fiainako. Fahasoavana natoy izao aho. Hoy izy Paoly apôstôly. Amen. Izy fotoana Paoly apôstôly tena niresaka be dia be momba ny fahasoavana. Ary normaly raha niresaka izy. Eritrereto kosa ianao omaly avy namon'olona, ny ampitson'iny ianao converti, tsy afaka ny zesta tsony kosa aloha ianao, tsy maintsy tonga dia olemain. Mbola nifidian'Andriamanitra ianao dia mbola natsony hoe apôstôly ianao. Nefa ianao omaly avy namon'olona, avy nandatsakain'olona, nanenjy amin'ny fivavahana kristianina. Avy eo amin'izay izy ihany niteny hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Halleluja. Ny olona rehefa tena tany matsiaro hoe tany amin'ny lavaka ny nangalan'Andriamanitra azy, tsy afaka ny zesta serihare zany izy. Tompo, vitanay ty azy ty satria izay mahavita ny vavaka be. Tandremo niavonavona. Zay ny navoan'ny namana. Problème ny namana ny tehiriziny niavonavony, niabokany. Problème tsy niabokany fa niavonavona tao anatiny. Zay natonga anazy rehefa tonga nanoloana ny tranon'ny Elisa tsy mivoaka akory ny tsena anazy, fa hozy izy Elisa tao an-trano hoe andana mijoboky mipito amin'ny ranon'ny Jordan. Satria tellement miavonavona loatra ianao dia andana ianao mijoboka impito amin'ny mihitsy aloha, anala ny avonavonao rehetra. Aloha ianao ho faty ao Jordan mihitsy aloha. Anala ny avonavonao. Dia nanaitsy Elisa, amen. Nanaitsy Elisa.
fotoan'Andriamanitra izay nampihitry azy. Le vakitsika voalohany teo hoe raha tsy latsaka ao amin'ny tany voambarika maty dia mitoetra foana izy raha maty kosa izy dia avokatra be. Amen. Tianao ve ny avokatra be ao amin'ny fiainanao? Ohatra ianao ho faty. Ohatra ianao faty ny amin'ny fiheveranao. Ohatra ianao ho faty ny amin'ny hevitrao. Zay dia mba tonga niady ao tokantrano indraindray. Olona velona be anankiroa samy mitady mitako ny zony sy mitaky ny rariny ho azy no miresaka dia samy tsy manaiky ho resy zany dia mitoy foana niady. Fa raha efa maty ny anankiray efa misy soratra raha maty ao an-trano maty na dakanao raha tsy mamaly miandro ny famonjen'Andriamanitra amin'ny fahanginana izy. Amen. Halleluja. Ohatra ianao anaiky ho faty androany, ho faty ny amin'ny teny, ho faty ny amin'ny filana. Jakoba tsy maintsy maty aloha. Mialohan'ny onany amin'ny Esau. Nandeha daholo ny stratégie rehetra satria efa expérimenté amin'ny fangalarana sy fisolokiana koa. Zao ny fomba hozy izy ataoko azahoako ny fony Esau rahalahiko. Alefako any aminy aloha. Nondry, mibiriky, nosy mba hiamadoenany Esau zany. Esau amin'io miaraka amin'ny efajato lahy andeha hamono azy. Fa tsy hany ny vahaolana. Fa ny vahaolana tsy maintsy mifampitolona amin'Andriamanitra ianao. Ary rehefa mifampitolona amin'Andriamanitra Jakoba dia milaza ny Baiboly fa ny vika ny fotom-pena ozy izy. Zany hoe tsy maintsy fampitolona tao izy dia tsy maintsy nanaiky resy izy aloha. Rehefa nanaiky resy izy vao niteny taminy amin'izay Andriamanitra hoe tsy Jakoba intsony ny anaranao fa Israely. Satria Jakoba raha mifanena amin'ny Esau dia ho leran'ny Esau ny sabatra indray mandeha dia maty satria efa nisoloky any Esau foana Jakoba. Fa Israel tsy azony Esau atao ininy. Fa Israel le olom-baovao avy nifampitolona tamin'Andriamanitra ary tsy hoe fampitolona fotsiny fa nanaiky ho resy. Dia mahafinaritra anao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis iny hoe rehefa nifampitolona teo izy dia rehefa miposaka hozy izy masoandro maraina dia nitakolitsika ny feny Jakoba zany hoe lasa nandringa amin'izay Jakoba nanaiky resy Jakoba. Zany hoe rehefa nanaiky resy Jakoba dia izy nanaiky resy no mpandresy tamin'Andriamanitra. Zay Andriamanitra vao nanome anaram-baovao azy. Amen. Ka ianao mbola tsy nanomboka akory raha ohatra ka mbola Jakoba be. Jakoba tonga dia mpamitaka be, mpisoloky be. Manao ny zavatra rehetra hoan'ny tenany. Ka za androany hivavaka. Vavaka androany mba hitanao hoe inona mbola tokony vonoina eo amin'ny fiainanao. Tsy vavaka tsika androany ho fianona amin'ny posinao, tsy vavaka koa tsika androany ho vaina amin'ny problemanao aloha. Fa ny problème dia enao mihitsy aloha ny problème. Ndry matsiaro an'ilay lehilahy anankiray amin'ny filazantsara Matthieu. Matthieu 7 izay raha tsy diso hoe narary ny paralysisa ilay lehilahy anankiray. Rehefa narary ny paralysisa izy dia Matthieu 7 moa misy an'izy izay. Matthieu 7 nisy lehilahy anankiray narary ny paralysisa Matthieu 7 andiny voalohany faharoa fahatelo rehefa nitrany ianao vakio narary ny paralysisa ilay lehilahy. Dia no nahita finoana ireo Jesosy dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe maty tsy anaka voavelany elokao izy Jesosy. Dia nisy fotoana nandinika hoe Jesosy efa maninao ny teny hoe voavelany elokao. Nefa ilay olona marary dia sitrana ilay marary avy eo. Dia anao tsy any amin'ny aretinao loatra ny mamaiky an'i Jesosy aloha. Fa maiky Jesosy amelany eloko ty lehilahy ty. Ty lehilahy ty no nifantohany Jesosy dia niditra lalindalina jereko ny contexte hoe fa manino ty lehilahy ty na tena nazo anazy. Dia ny aretina paralysisa tamin'izany vokatra ny syphilis na polio tany Jerusalem. Dia ny lehilahy ty vokatra ny syphilis ny aretiny zany hoe vokatry ny ditra sy ny adalana nataony. Dia rehefa niona tamin'i Jesosy izy tsy nihositrana loatra ny tao anatin'ny fony aloha. Fa tonga dia le tao anatin'ny fony no novaliany Jesosy hoe voavelany elokao. Dia fantany hoe avy lavitra izy. Fantany hoe avy nanao fanao zao tontolo zao izy. Amen. Ka za teteny aminao. Aiza hoe zany toerana misy anao androany. Inona zavatra iainanao androany? Fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra ampianalanao anatin'io lavaka io. Ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mitazana anao fotsiny dia mitehaka aty ambony hoe aingana alefaso manatona. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra miara-mitsoraka anatinao ao anaty lavaka dia misintona anao hiala tao dia miara-miakatra aminao dia miara-mitantana anao dia mitondra anao mandra-pahatonga anao hanana ny ohatry ny fahafenon'i Kristy. Fahasoavan'Andriamanitra. Ohatra ianao tsy atsapa mihitsy hoe
hoe misy zavatra mihoatra ao anatinao fa ohatry ianao atsapa hitotra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha izay no ataonao tena miteny aminao fa manana olona Andriamanitra misy olona maty azon'Andriamanitra ampiasaina azon'Andriamanitra hisetrasetrana amin'ny fahasoavana satria tsy hangalatra amin'ny voninahitra Andriamanitra zay nge navoan'i Job Job nietreritra fa ny fahamarinany eritreretiny hoe nirehareta amin'ny toetra ny Job ny fahamarinany no nitahian'Andriamanitra azy ny fahamarinany no nampahomby azy Andriamanitra tsy niteny an'izany rehefa niresaka tamin'ny devoly izy nirehareny amin'ny Job izy zany ny dadanao zany amen jereo ange Job tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany ozy izy Job mpanompoko nefa Andriamanitra amin'io te hanamboatra ny Job sady te hanala baraka ny devoly amen ka ao anatin'le fanamboarana anao zany sady misitraka ny voninahiny Andriamanitra sady manamboatra anao izy no mandaka ny devoly lavitra hiala amin'ny fiainanao amen halleluja dia hoy izy Job tonga vany namany Job zany koa moa ny olombelona ohatr'izany foana Job nanota mihitsy ianao na tonga anao ohatran'izao kosa raga tsy haiko nareo rehefa tratran'izany ianao sao dia vao anaty problème amin'ny taonina amin'io tonga va mbola misy miteny hoe mibebalo nareo fa sao dia nanota mihitsy nareo na tonga zao tompo aiza ny tany iainako fa Job nitoky tamin'ny fahamarinany Job nitoky tamin'ny fijoroany fa tsy nitoky tamin'Andriamanitra mampijoro azy dia nahatsitrafin'Andriamanitra indrepa nde hoe ry Job fa iza moa ianao no ifandahatra amiko naseho an'Andriamanitra azy ny fahalebiazany ny voninahiny ny heriny dia ny haiko Job hoe tsinotsinona ny fitahinao eo amin'ny fiainako fahasoavana zany ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainako fahasoavana zany fa tsy naverin'Andriamanitra avy roeny avy firy hoe ny fiainany Job raha tsy efa nitoky tamin'Andriamanitra izy ka za mitokona amin'ny fijoroanao ary za kosa aloha tsy misy tsara fanahy noho zay za malemy fanahy be mihitsy par rapport amin'ny anina za mitotry amin'ny fijoroanao fa mitotry isa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amen za tsy te hitotry amin'ny tenako ataovatra zao tenanao za tsy te hitotry amin'ny tenako hoe za koa mora mivadika amin'ny tenako hoe halleluja amen ndo tsika hitotry an' Jesosy ndo hiteka mafy atsika ho an' Jesosy halleluja amen mila maty ianao ao amin'izay makely sy bitika anao no esan'Andriamanitra avy alao Andriamanitra no hiteny sy ahita hoe olona araka amin'ny fony ianao amen fa ianao aza mizesta mihitsy za olona araka amin'ny fon'Andriamanitra za tena rôle mihitsy fa avy alao Andriamanitra irehareny amin'ny David hoe za nifidy an'i David fa olona araka ny foko izy fa efa voasoratra izy voafantaritsika hoe vidin'Andriamanitra izy fa olona araka amin'ny fon'Andriamanitra fa David tsy nahita ny tenany hoe za olona araka amin'ny fon'Andriamanitra zany raha jerevanao koa raha ny fiainany amin'ny maso maha olombelona tsy olona araka amin'ny fon'Andriamanitra mihitsy no mijery vehivavy mandro eny amin'ny dosy dia avy eo miara-matory amin'ny vehivavy eny fa afaka ho fifidianan'Andriamanitra fahasoavana zany halleluja matotrisany fahasoavan'Andriamanitra afaka manangana anao fahasoavan'Andriamanitra afaka manarina anao fahasoavan'Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra afaka manadio mpanota ratsy indrindra afaka mananadio ny olona tsy mendrika indrindra zay navoan'i Jotasy tsy natoky ny fahasoavan'Andriamanitra izy tsy nino izy hoe amela ny elony Andriamanitra dia alonina nanontena nefa ny fahasoavan'Andriamanitra tena njeza mana fotoana vehivavy anankiray mpatsaka rano sady efa miovaova lehilahy imbeda be ny natsony Jesosy hoe andana torino filazany tsara ny Samaria fa raha mpivavaka be ianao tafotoana ianao mijery an'izany hoe fa ahoana kosa ary Jesosy zay mivavaka be mipetraka tsara tantrano tsy fidinao fa olona mpivary teny ery andalana amin'io mbola tsy vita divorce izy mbola miaraka amin'ry dia mbola vao niova lehilahy izy dia olona ohatrany Andriamanitra rehefa mifidy ka izy ianao ny conteste an'Andriamanitra fa hozy izy Jesosy hoe ampoanao ny fahasoavako amen ampoanao ny fahasoavako tsy ampoanao ny volo tsy ampianao ny zavatra rehetra fa ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia maninona hozy izy tanterahina amin'ny fahalemena hozy izy Paoly komaika irehareny amin'ny fahalemeko amin'izay aho hozy izy satria izay no isehon'ny herin'i Kristy eo amin'ny fiainako eo amin'io matsinontsinonanao io mihitsy no esan'Andriamanitra mbola afaka hianovanao Andriamanitra amen mbola misy fanantenana amin'ny fiainanao fahasoavan'Andriamanitra fahasoavana ny namonjy amin'ny Barabasy tsy afaka ny zesty Barabasy avy eo satria za enjana dia mbola navoaka amin'ny Pilaty sisa fa tsy nahantony fa fahasoavan'Andriamanitra tsotro zao fotsiny halleluja ampoanao ny fahasoavany ohatra ianao anaiko faty isan'andro Andriamanitra tsy manomboka zavatra eo amin'izay natomboka ao zany
fa Andriamanitra manomboka zavatra eo amin'izay natombony. Amen. Andriamanitra mandrodana mihitsy izy aloha vao manangana indray. Mba hatonga anao tsy hiteny hoe satria izany nanorina an'ity, na satria izany nanangana an'ity, hatonga anao hiteny hoe no fahasoavany, no izy irery ihany. Ijoro ianao androany, hiatrika ny tontolo andronao ianao androany. Aoka tsapy ianao fa no fahasoavan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. Iombona amin'i Jesosy ianao, aneho ny toetra ny Jesosy ianao, aneho fahalemem-panahy ianao, aneho famoram-panahy ianao. Ohatra ianao tsy hatsapa hoe ianao ny tena dadany, fa ohatra ianao hatsapa fa satria no izy miasa atao anatiko, no izy manamboatra anahy isan'andro isan'andro, dia hiteny ianao sy hanome voninahitra azy ianao amin'ny androm-piainanao rehetra. Fa jamais raha hangalatra amin'ny voninahitran'Andriamanitra ianao. Ary ho mpiankohaka marina ianao raha manao izany, dia tsy misy ninona azominao fa atolotra ho azy ny zavatra rehetra. Amaranako ny afatra. Halleluja. Tenenao akaikinao efa marana izy hoe mifo azy ianao hoe amen. Andriamanitra dia saro-piaro amin'ny voninahiny. Kolosiana 3:7 ny 5 mila maty ianao. Amen. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe Kolosiana 3:5 koa vonoiny momba ny tenanareo izay ety an-tany, dia fijangajangana, falotony, firetam-po, fanindrin-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra hozy izy ato dia tsy mitaona antsika anota, fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahatonga antsika hankahala fahotana. Fahasoavan'Andriamanitra mahatonga antsika ho rikoriko-pahotana. Amen. Fa tsy hoe nomena ny fahasoavana dia malalaka zany afaka manao izay tiako atao amin'izay, satria Andriamanitra misokatra ny fony. Fa raha tena ny fahasoavan'Andriamanitra marina no ao anatinao, tsy manana an'izany fomba fisainana izany ianao. Fa tena ho saro-piaro ianao ny amin'ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Ary tsapanao fa tsy misy avy aminao zany, fa avy amin'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra miasa ao amin'ny zavatra tsotra. Amen. Ianao io mihitsy ny tian'Andriamanitra esana. Alleluja. Aza ampiana makiazo be androany. Amen. Alleluja. Tsy hoe makiazo hoe aza manao makiazo tsondray ianao nitija zany. Amen. Manaovy ianao metimety. Tenenao akaikinao hoe manaovy ianao metimety hoe fa aza ampiana masika ny fiainanao. Alleluja. Fa le maizy azy ianao iny Jesosy tia manatona anao androany. Misy ohatr'izao mbola tsy resiko, misy ohatr'izao efa resiko, tia manatona anao androany. Tsy vitako ty fa za hitotry aminao. Fa ianao vao ametraka planina be, ezaka anao an'ity andamina amin'ity, tsy ho lavo amin'ity, tena miteny anao fa hidarabika ianao. Lehilahy rehetra manana an'izany ady zany, lehilahy rehetra. Alleluja. Manohatra tsy jery film mamoha fady, tsy jery film mamoha fady, misy marikivy be zao mahaino an'izany. Fa ray volana ianao omeko anao 2 volana dia mitarabika ianao rehefa ezaka ny tenanao io. Fa rehefa ianao miombona amin'i Jesosy sy miray amin'i Jesosy, mandresy fakam-panahy ianao na amin'ny endriny ahoana na amin'ny endriny ahoana. Alleluja. Fahasoavan'Andriamanitra. Tsotra ny fahasoavana. Aza mieritreritra zavatra sarotra be zany. Tanareo rehefa mianatra amin'ny mpianatra dia anontanianao zao izy hoe ty inona ny lokon'ity, raha ohatra ka manohana master 2 izy dia zay no ahafahany amin'ilay master 2 tsy te mihitsy izy hoe mangamanga ny lokony io, satria mora loatra zany. Eritreretra hoe any Katso ohatra na any amina université anankiray dia miteny mpampianatra hoe examen tsika androany tiany examen final manambara fa nafatra ianao na tsy afaka androany, inona ny lokony io. Fa tena tsy teniny tsy izy hoe bleu io fa mbola ametraka foana izy hoe sao dia mamitaka amin'ny mpampianatra, sao dia zao, sao dia zao, sao dia zao. Fa ny olona tsotra, ny olona tsy mahiny iny, ny olona tsy nianatra lesona, ny olona tsy mahafantatra inona tonga dia teny hoe mangamanga ny lokony io. Dia ho marina ny navaliny satria izy tsy nitoky tamin'ny tenany. Fa ilay anankiray nitoky tamin'ny fahaizany dia nisalasala tao anatin'izy. Ka za teny amintsika tsotra ny fahasoavana, simple ny fahasoavana. Ary mety izay mahasimple azy izay mihitsy no tsy tiavan'ny olona azy. Ty famonjeny ty tena amitenareo fa raha vidimboly ty be dia be ny olona ny tonga mivavaka teto androany. Fa ilay izy omena maimai-poana dia mieritreritra ny olona fa varim-poba sy gratuit ilay izy dia tsy tian'ny olona. Fa ny fahasoavana dia tsotra. Ianao te hametraka zavatra compliqué be ny Andriamanitra ohatr'izao fomba fiasany ohatr'izao mihitsy nataon'Andriamanitra rehefa manao ohatr'izao izy dia ohatr'izao tsao nitizany dia ohatr'izao Andriamanitra miasa ao anatin'ny fahatsoranao. Ohatra ianao ho tsotra manoloana an'Andriamanitra. Amen. Ohatra ianao ho tsotra manoloana, ohatra ianao ho tahaka ny zaza esoriny sarotava rehetra. Amen. Dia teo anatrehan'Andriamanitra Jesosy tiany tsy resiko, ampio ahy amin'ity, tsy ankina amin'ny fahaizako sy ny expérience-ako fa za hitotry aminao. Dia ho tafavoaka-pandresy ianao amin'ny isan'androm-piainanao, ary teny ianao amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro hoe voninahitra ao an'Andriamanitra.
tsy misy avy amiko na kely ary fa Andriamanitra no manatanteraka ny fikasana sy ny fanaovana atanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainako mety miady mafy amin'ny fahotana mety manohatra amin'ny fakapanahy zany rehetra zany tanteraka dia satria ny fahasoavana eo ambadika ao manohana tsy miteny le fahasoavana hoe ty fahasoavana manohanao fa za mino isanandro fa maty eo amin'ny hazo fijaliana ny tenako ary tsy za tsony ny velona fa Kristy velona atao anatiko izy manao zavatra rehetra eo amin'ny fiainako tokony hoe hitsangana eo amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao ndao tsika anao vavaka anankiray halleloja manao ianao vavaka amin'izao maraina izao miresah ianao amin'i Jesosy teo anatrehan'i Jesosy ny tenanao halleloja teo anatrehan'i Jesosy ny tenanao natahaka amin'ny barabasy tsy ho ratsy lavitra azy ianao mbola misy fanantenana ho anao amin'i Jesosy na ohatra ny ahoana faratsianao ohatra ianao ho tsotra manoloana n'Andriamanitra fa te hiaraka aminao Andriamanitra rehefa miantso anao izy dia miantso anao izy anaiko ho faty eo amin'ny hazo fijaliana dia andeha maivana ianao avy eo ary tsy hangalatra amin'ny voninahiny fa hamerina amin'ny voninahitra aminy Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny fahatsaranao tsy manan-kalahatra zay Jesosy androany tsy manan-kambary zay Jesosy androany fa ny rehetra dia ianao no manao azy amin'ny alalanay saotra Jesosy fa nifidy anay ianao zay olona marefo olona malemy nifidy anay ianao mba ho mpiara-miasa aminao ary atanjaka zay tsy hoe satria zay no miezaka fa no fahasoavanao tompo iombona sery tanteraka aminao zay anombo ny tenanay zay ary zany rehetra zany tanteraka dia satria ny fahasoavanao ijoro amin'ny sitraponao zay andesy fakapanahy zay anohatra zay iady zay halleloja fa zany rehetra zany tanteraka dia no fahasoavanao no mampijoro anay misaotra Jesosy fa tsy mamela anay iady rery zany ianao misaotra Jesosy fa tsy nitory tenina ihany fa ny fiainanay mihitsy no miivo aminao satria ny herinay ny tanjakay ny fandresenay dia ao aminao sy eo aminao tompo aza velana lavitra anao zay hiatrika n'ity andro androany ity zay Jesosy mahatoky zay fa ny fahasoavanao no mitsenanay halleloja ary ao ka Jesosy zay rehetra manodidina anay sy akaiky anay atsapy zany fitobahany fahasoavany zany eo amin'ny fiainanay misaotra Jesosy fa lehibe ny fahasoavanao misaotra fa lehibe ny fitiavanao lehibe ny famindraponao meo anay ny joro amin'ny sitraponao amin'ny fahamasinana amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary ay ame voninahitra anao amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra anao hoe amen ndao tsy tiaka mafy eo an Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka halleloja mazava toerana tompoko atovy mafy ny tiako ao an Jesosy anatanteraka ny fanatazana ny fanatitra tsika tonga dia afaka tatazana avy hatrany izany halleloja mietsika ny ambasador mahomby manao an'izany ny filazana dia Christmas magaga 21 décembre rovina hoe 21 décembre Christmas magaga lasa aloha ny Christmas magaga atsika misy fiarahana misakafo amin'io misy fiarahana amin'ny dera fiarahana amin'ny ankoka misy tenin'Andriamanitra ihany koa halleloja misy sarany hoentina anaovana ao anatin'izany 40 000 ariary ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona 40 000 ariary ary 60 000 ariary kosa ho an'ny 12 taona no mihoatra 60 000 ariary ho an'ny 12 taona mihoatra ataovy azo antoka fa mandray anjara amin'izany ianao dia afaka manoratra anarana na manao réservation any amin'ny pasteur Arso androany izy tsy efa rapitso angambany izy eo dia soraty dia rehefa tonga ny billet dia alainao ny tapakila anaovana ny amin'izany ny fotoanantsika rapitso dia misy sekoly eto amin'ity toerana ity shop io Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 8 sy fefany eo dia sekoly fanasitranana rapitso amin'ny larobia sekoly tokantrano sy fitahim-panary fanambinan-toetra dia tonga avy ianao eto amin'ity toerana ity ny fotoanantsika zoma dia tsy miova amin'ny 4 ao amin'ny trampokon'olona Analakely ary ny sabotsy maraina amin'ny 7 ora sabotsy communion ao amin'ny trampokon'olona Analakely any amin'ny 7 ora maraina alleloja alleloja variana be daholo tsika sa mandinika an'le teny teo tsara le teny tsara mihitsy Jesosy alleloja mila maty indray zany tsika androany jerevo tsara fa ao anatin'ndray andro zao manomboka androany eny amin'ny andavanandrom-piainanao eny dia misy zavatra nieritreretinao hoe efa maty fa mipotra tampoka izany
satria nisy teny nanetsika an'le izy dia mivoaka le izy dia eo amin'izay ianao kaopy hoe eo amin'izay ianao tonga saina azavady tonga saina tampoka ianao hoe hoay ary ohatra mbola misy an'izany kay ato anatiko dia iny amin'izay mivavaka amin'izay ianao amen tsy herinao tsy tanjakao fa fiombonanao amin'i Jesosy tadio fa fahasoavana ny zavatra rehetrarehetra fahasoavana ny namonjenanao ny fahasoavana dia mitonanao hibebaka ny fahasoavana dia mampifikitra anao eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy mba ho faty eo amin'ny nofo sa amin'ny nofo ho faty amin'ny nofo zay le izy maty amin'ny nofo ianao tena maty amin'ny nofo ianao zay mahatonga anao tsy mamaly rehefa misy manaratsy tsy mamaly rehefa misy manompa rehefa vohitsaka ianao vohitsaka ny akavanana dia hoe izy ianao hoe tiako ny akavia mba ho tanteraka ny soratra masina rehefa misy mamelaka ny takolako akavanana dia menao koa ny akavia aleloia tonga dia zaro ny fiainanao andeha eo amin'izay lalana ny zoran'i Jesosy fa hitanao fa mahafinaritra be zany tonga dia ho tafatoetra ny fiadana andao tsika hitsangana andao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany dia apetrao amin'i Jesosy indray ny zorony anao asandrato ny tananao dia sokafo ny vavanao hisory Jesosy ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny fotoana androany misaotra Jesosy fa naverinao zay amin'ny hoe fahasoavana mahatonga hanombo ny nofoko misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao fa mampanetry tena anah zany tsy hoe tsara indrindra Jesosy fa tao anatin'le ratsy mihitsy no sotominao anao ny asanao no nantsonao mba ho isa mpiara manompo andova fiainana mandrakizay miaraka aminao misaotra Jesosy fa nidiovinao ny fahotako misaotra Jesosy fa efa navelanao ny eloko misaotra Jesosy fa nantsonao hiaraka hiazakazaka amin'izao asa fanompony zao ary misaotra fa ato anatiko ianao zanakao ray amin'ny anaran'i Jesosy apetraka eo ampelantananao zao fiangonana zao apetraka eo ampelantananao ny isambatan'olona mba tonga ny tsirairay avy ho faty isanandro ny amin'ny tena tsy ho velona ho an'ny nofo intsony tsy hamaly araka ny nofo intsony fa ahita izay nieretanao iombona amin'izay nieretanao ary ho faty isanandro mba hahatonga anao ankalazaina eto amin'ny fiainana tsirairay avy Jesosy eo mankasitraka anao ny amin'ny fotoana androany mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen ray saorany tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy mahita anao amin'ny anaran'i Jesosy ho faty isanandro ny amin'ny tena fa amelona an' Jesosy amelona ny toetra an' Jesosy iombona amin'izay niaretan' Jesosy ary izarany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tahaka izay nizaran'i Jesosy ny voninahitr'Andriamanitra sy namerenany azy ho any amin'ny ray mahita ahako fa amin'ity andro androany ity hitayanao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka anome anao fiadanana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matozao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matozao antsika rehetra amen aza dinoana fotoana antsika rapitso amin'ny fito maraina eto amin'ny toerany ity ihany tain'i Jesosy daholo tompoko